kilasy tomboko faly mitsidika ny tokantranonao indray amin'ity hariva ity toy ny mahazatra dia ny talata sy ny zoma no fotoana narahantsika ny fandarana sahilasy izao eto amin'ny fahitalavitra MBS miaraba manokana ny miaino onjam-peo ny manaraka amin'ny tambazotra miaraba ny Clémence ihany koa. Miarabanao namana Lilira Farala, candidat mpanolo-tsaina ny tanàna miaraka amin'ny tenako anatin'ny lisitra miaraka amin'ny candidat Tozy Ravalomanana miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka sy tapaka ny fandarana sahilasy izao eto amin'ny MBS ary dia manasa antsika toy ny mahazatra tsisy araka aminay hatramin'ny fiafaran'ny fandarana. Anana vahiny anankiroa sika atao anatin'ity fandarana ity ka aorianan'ny feokirafoy dia ho raisika avy hatrany ny vahiny voalohany. Arak'izany ao anatin'ny tapany voalohany amin'ny fandarana isika andray vahiny isika amin'ity tapany voalohany ity ny vahinitsika dia tsy iza fa ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Roger Rakotonirina miarabanao tompoko amin'ny vahiny ato anatin'ny sahilasy ao amin'ny alina ity. Faly miarabanareo miravavy mpanintana an'ity fandarana sahia lasa izao ity sady araka ny voalaza teo moa dia candidat ny mpanolo-tsaina raha teo ihany koa nareo anatin'ny lista izay tarihany Tojo Ravalomanana candidat tiako Madagasikara. Faly miaraba ihany koa ny mpiaino sy ny mpanaraka tsy tapaka n'ity fandarana ity na amin'ny alalan'ny tambazotra serasera na ny onjam-peo na ihany koa amin'ny fahitalavitra na eto Madagasikara na manerana an'izao tontolo izao. Elaela Cordo tsy eny dia ararotina be ny fandalovany eto marina fa tokony hoe ny commune urbaine Antananarivo moa no tena resahantsika betsaka anatin'ity fandarana ity saingy amin'ny fanalarotantsika an'izao fandalovany mpandrindra nasionaly izao dia ndao mba anontany Cordo amin'ny ankapobeny manahoana ny fahitanao an'ilay ambiance pré-campagne loatra eto satria ianao atao hoe manana fahita ankapobeny aperçu général ny zava-misy rehetra. Ie, tafiditra tokoa moa izany izao tsika ao anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izay ho tanterahana amin'ny faha 1 ny volana desambra ho avy izao. Anisany mandray anjara mahavitiko ao anatin'izany fifidianana izany moa ny antoko-tiako Madagasikara ary nametraka sy niezaka nandatsaka an'ireo candidat saika manerana ny nosy azo lazaina izany fa voarakotry ny candidat ny antoko-tiako Madagasikara ny faritra 320 manerana ny nosy izay mananana an'ireo candidat amin'ireo commune izay hita fa mety ahafahany antoko-tiako Madagasikara mampisongadina an'izany candidat zany. Tsy mora nefa ny aloha dia hotsorina aty am-piandohana, tsy mora ny natongavana amin'ireo candidature n'ireo mpirotsaka ho fidiana ireo satria dia tsy vitsy ny sakatsakana sy fampihororona nahazo an'ireo candidat ireo nandritra ny fotoana ny karakaran'izy ireo ny antota-taratasy ny firotsaka fidiana. Izany dia hitanay tokoa fa dia nisy fiantraikany tany amin'ny isan'ny candidat izay misalotra ny fanevany antoko-tiako Madagasikara satria rehefa tratran'ireny antsonjay ireny ireo candidat ireo dia voatery tsy satria ny salotra ny anarany tsy miankina satria dia misy saha mihitsy zany ny anontaniana aminao hoe candidat inonareo dia raha hoe candidat ny antoko-tiako Madagasikara dia hiaran'izay antsonjay izay amin'ny fomba manahoana hozy izy ianao fa raha misy tokoa moa ohatra hoe mpiasam-panjakana no manam-paniriana hirotsaka amin'ny anarana antoko-tiako Madagasikara dia raikitra ilay fandrahoana na amina resaka affectation. Misy ihany koa ireo mpandraraha tsotra izay manao ny asan'ny tenany manokana dia mbola ilana antsonjay ihany koa ny amin'ny alalan'ny hetra sy ny rehetrarehetra. Ka izay zavatra izay nefa tsy nataon'ireo olona ireo na akivy ary isaorana betsaka mihitsy ireo candidat izay tsy nikosomaso mihitsy manoloana an'izay karazana fampitahorana sy ny fampihororona fa dia sany rotsaka ka amanjatony maro tokoa manerana ny nosy ny candidat mirotsaka amin'ny anarany tiako Madagasikara raha amin'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina izao. Miresaka pré-campagne moa isika miresaka antso-zay ianao Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara hitantsika farany teo zao raha tsy resaka fa tsy ny tany Atsiron'Mandidy misy indray ilay ambaran'ny président Ravalomanana moa hoe terrorisme d'État zany hoe fanakatsakana ao anatin'ny fanatanterahana ny pré-campagne izay entina ampahafantarana ny candidat manahoana no fiatrehana an'ireny manahoana ny fahitanao an'ireny mampandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara anao. Somary mampalahelo tokoa no mahita amin'ny toe-javatra tahaka ireny fa ataoko hoe ohatra raha mitohaka amin'ny tendany moa zany ny hitantsika niatra tamin'ny président Marc Ravalomanana raha nidina tany Atsiron'Mandidy izy mbola ataoko hoe herinandro tapabolana lasanga amin'izay izay mazava tsara mihitsy moa ny antondita amin'izay fa ametraka sy ny ampafantatra ny candidat izay mirotsaka amin'ny alalan'ny antoko-tiako Madagasikara ao anatin'ny commune urbaine ny Atsiron'Mandidy. Izany dia voafaritra tanteraka ao anatin'ny lalàna mandritra ny antsoina hoe pré-campagne marina fa
manjavozavo tokoa lalàna sy ny mamaritra ny hoe inona marina moa ty pré-campagne ity fa raha ny fanazavana zay atao ombieny de hoe vanim-potoana mialohany tena fampelezan-kevitra ka mbola tsy afahana miantso ny mpifidy hifidy ho an'ny candidat anankiray fa kosa vanim-potoana ahafahana mampahalala n'ilay candidat amin'ny firotsahana ao anatin'izany fifidianana zany ary indrindraindrindra dia azo atao ihany koa ny mampafantatra sady ny vinanasa ho tanterahany ao anatin'izay andraikitra hosahana zay satria miarantsika malala fa raha 120 andro angamba ny faharetany fampelezan-kevitra raha manomboka ny ataontsika hoe fa 7 ny volana novambra mandra-patapitra n'izay amin'ilay ndray andro mialohan'ny fifidianana atao hoe atsika hoe amin'ny 10 desambra dia 20 andro tsy ampy satria tena fohy de fohy no ahafahan'ny candidat tsirairay avy ampafantatra sy tsidiana an'ireo fokotany zay mandrafitra n'izany commune zany kanefa dia ny mampalahelo araka ny voalazako teo raha dia efa tafiditra tanteraka anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana zany tsika dia mbola nisy reny zavatra niseho tany Tsoromandidy reny ohatra am'izay maro miseho zany zavatra zany amin'le fampiororona amin'ny fampitahorana fanakatsakanana nefa dia araka le voalazako teo dia tafiditra tanteraka anatin'ny sehatra ny ara-dalàna ny fanatanterahana zany pré-campagne fampafantarana ny candidat ka azo lazaina tsy manelingelina mihitsy ny fiainam-bahoaka na fanakorontanana nefa moa dia arantsika malala fa mpitandro ny filaminana no mirotsaka ny sehatra amin'ireny fanakatsakanana ireny. Ny antoko-tiako Madagasikara moa vao nankalaza ny faha 20 taona tamin'ity taona ity ary hitako hoe tombony ngeza be ny ananantsika antoko everiko hoe manana n'ilay fototra na lay bazy zay ny ilazana azy dia antany Cordo hoe 4 andro mialohan'ny hanombohan'ny fampelezan-kevitra tsika zao aiza ho aiza ny fanomanana an'ireo bazy rehetra ireo satria izany zany aloha dia hita hoe tombony be tsy anana an'ireo mpifaninana rehetra na iza ny fananany antoko-tia vahoaka hoe efa niaraka aminy hatramin'izay ary mbola tsy mihetsika eo hatramin'izao ary mbola miampy ampitoerana azy. Raha ny fanomanana tokoa amin'izao ataontsika hoe fa ankatriko ny atao hoe manakaiky tokoa ny vanim-potoana afahana mirotsaka tanteraka anatin'le fampelezan-kevitra na le hoe tena campagne électorale zay manomboka amin'ny fa 7 ny volana izao efa niomana ny antoko-tiako Madagasikara ary nanome toromarika an'ireo mpirotsaka ho fidiana rehetrarehetra manerana ny nosy ny mba hanatanteraka n'le lazaiko teo hoe sehatra ny pré-campagne dia ny fampahafantarana ny candidat sy ny programme anasany ary raha izany hoe antoko-tiako Madagasikara mantoko azy angambany dia efa tsy elaina tsony ny ampahafantarana hoe iza moa ny antoko-tiako Madagasikara satria araka ny resanao teo dia efa nankalaza ny faha 20 taonany izy tamin'ity taona ity ka angambany ataoko fa tsy mila ampahafantarana tsony ny momba ny antoko fa ny mpivoatra ny ataontsika ohatra hoe ny programme anasa amin'ny ankapobeny satria tsy maintsy ampifandrifina amin'ny toejava-misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny programme anasa sy ny vina mpiaramonina hoentin'ireo candidat manerana ny nosy tsy takona fenina ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa latsaka katerina tokoa ny firenena malagasy ary ataoko fa miatraika amin'ny isa tokoa nambaravarana tokoa izany fahasairanana izany ka manana andraikitra betsaka ao anatin'izany ny ireo candidat mirotsaka ho be ny tanàna satria ity tokoa le fifidianana tena manakaiky vahoaka zany hoe manakaiky ny isa tokoa nambaravarana ka tsy maintsy miezaka ny candidat zay irotsaka amin'ny anarana antoko-tiako Madagasikara mitondra ny programme anasa mba hifanandrify bebe kokoa amin'izay fanamevanana ny fiantraikany fahasairanany firenena eo anivo nisy antoko nambaravarana amin'izao fotoana izao ka efa nandeha dia nandeha zay pré-campagne zay ho an'ny candidat ny antoko-tiako Madagasikara manerana ny nosy raha tsy laza fotsiny angambatsika ny miala mahita ny etsika rehetra zay natao teto Antananarivo amin'ny candidat Tojo Ravalomanana efa vita ny fitsidiana sy ny fametrahana an'ireo ataontsika hoe quartier général atao anatin'ny arrondissement enina atao anatin'ny district Antananarivo renivohitra sy ny fametrapetrahana an'ireo rantsamangaika hanatanteraka an'izay fampelezan-kevitra mandritra ny 20 andro zay. Nisan'ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara dia misy ny fanoloana an'ireo mpikambana ao amin'ny CED, misy ihany koa ny fanoloana sefo-fokontany ao anatin'ilay fanatrarana tanjona fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra manahoana sy manahoana ny paikady hoentin'ny antoko-tiako Madagasikara miatrika an'izay mety ho paikady any ambadimbadika any entina angalaram-bato sanatria na koa hanodinkodinana ny safidim-bahoaka. Anisany nanaitra sy nagaga tokoa no naheno satria maheno tatitra zahay avy any amin'ireo rantsamangaika anay rehetrarehetra
manerana ny nosy amin'izay finiavana na fikitikitihana an'ireo tompon'andraikitra eny amin'ny fotony amin'ireo sampana mikarakara ny fifidianana ao anatin'izany ny fanoloana ny sepokontany ao anatin'izany ny fanolonana an'ireo membre ao anatin'ireny bureau de vote reny dia gaga tokoa izahay hoe misy antony manokana ve satria fiheveranay azy dia ireny ny olona efa nitendrena nanatanteraka n'ilay fifidianana nandritra ny fifesolom-bavambahoaka teo dia ny mahagaga nefa ny teoriana dia misy an'izay fanolorana tampoko zay maray tatitra tokoa izay araka ilay voalazako teo avy any amin'ny faritra fa dia io moa zany manainga sy manaitra ihany koa ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky an'izay satria ny tanjona antsika araka ilay voalaza teo dia ny mba hampaleo tena tanteraka ny rantsamangaiky ny seni zay avy ateo fohy be mandrapahatongany amin'izay any amin'ilay fototra manatanteraka ny fifidianana satria araka ny voalazako teo dia fifidianana manakaiky vahoaka loatra te ka raha izay moa ny fahefana ampelatana an'ireo tompon'andraikim-panjakana dia izahay kosa dia mametraka ny hoe tsy maintsy ametraka n'ilay andromaso foana efa nataonay antso ombenombeny le hoe tsy maintsy ametraka andromaso zahay ary nametraka ihany koa moa zany zay azontsika resahana lalindalina koa rehefa aveo mikasika an'ilay rafitra eo anivony antoko rehefa natomboky fiasany araka tamin'le gouvelec na le gouvernance électorale io tamin'ny fifidianana solom-bavambahoaka farany teo ary hitanay tokoa fa naomby satria sampana anankiray misahana mikasika ny ataontsika hoe encadrement technique sy administratif an'ireo rafitra rehetrarehetra mikirakira ny fifidianana eo anivony antoko zay mihitsy no tsy atro saika ao an-taniko so ihany efa nresahanao Cordo zavatra nitranga androany zao alohan'ny andinana nyity fandaran'ity mandalo eny amin'ny faritra Pandrana iny dia vahoaka marobe no mitandahatra eo amin'ny fokotany nanontany moa hoe manao ina dia hoe mizara zavatra dia manoloana n'ilay trangan-javatra ohatr'ireny zany dia tena mahaliana le andraikitra ilay gouvernance électorale nisy ihany ny antso nataonay teto hoe rehefa misy tsy fahatomombanana na zavatra tsy ara-dalàna tsikaritry ny olona aloha na mandritra na aorian'ny fifidianana dia aiza izy ny tokony mandeha anisan'ny teneninay teto ny afaka manatona ny aminareo ohatrany tiako hazavaina vaingana kokoa hoe rehefa misy tranga toy izany zany dia makaiza le olona ianareo hoe azo atonona iza no atsona inona ny tokony atao mba tsy hoe mitazana fotsiny ilay zavatra mitranga ia ny gouvernance électorale moa araka le lazaiko teo dia rafitra anankiray tena napetraka mihitsy teo anivony antokotiko Madagasikara ary ataoko hoe ny sehatra nanomboan'ny izy io ny asa dia nandritra ny fifidianana solom-bavambahoaka farany teo zany hoe tao anatin'ilay vovonana firaisakina misy olo tena ny antoko tsirairay avy mandrafitra ny vovonana firaisakina no anatin'io gouvernance électorale io ka misahana indrindraindrindra ny mikasika n'le rehefa lafiny ara-politika ao ihany koa nefa dia misy an'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana zay ataontsika hoe teknisianina malala tsara ny fikirakirana ny mikasika ny fifidianana ka ireo indray dia misahana indrindraindrindra amin'le fampiofanana sy fanomezana toromarika an'ireo rantsamangaika ny ataoko hoe ny misehatra rehetrarehetra ao anatin'ilay fifidianana ao anatin'izany ohatra ny délégué du candidat ao anatin'izany ny superviseur sy ny observateur rehetrarehetra mba anara-maso tanteraka mihitsy ny mikasika ny fizotra ny fifidianana amin'ny kapobeany mialoha mandritra aoriana ny fifidianana manoloana n'ilay zava-misy araka ny teneninao teo kosa dia marina fa sehatra azo ivantanana tokoa ny aty amin'ny gouvernance électorale amin'ireny fahitana an'ireny zava-misy amin'ireny lazainao teo satria efa midika fandikan-dalàna ny fanaovana an'ireny ataontsika hoe fanambazana sady ankolaka ny safidim-bahoaka amin'ny alalan'ny fizarana amin'ireny fanambazana ny olona mialony fotoana amin'ny alalan'ny fanomezana isan-karazany ireny zany hoe misy ihany ny karazana mialatsiny amin'ny teny vahiny sensibilisation ataonay amin'ny base eny amin'ny fotony hoe jereo reny zavatra reny dinio foana kanefa moa iarantsika malala ny zava-misy amin'izao fotoana zao sahirana ny vahoaka malagasy ary tena misy mahay manararaotra n'izay farisaranam-bahoaka zay ka entina raviravina n'izay fanomezana rehetrarehetra zao ka ho anay aloha zany ny eny anivon'ny base dia mametraka mihitsy ny hoe satrotra ny ankanana an'le olona hoe tsy handray an'ireny fanomezana ireny raha ny marina raha nge mamerim-bola na mamerina ny azo koa irety tompona andraikitra na manana andraikitra amin'izay hoe fahafahana manao an'izay zavatra zay fa ny sensibilisation kosa ny atao dia hoe raisy izay fanomezana omeny eny fa ny safidinao fotsiny azamidy
Eto Antananarivo moa tena isan'ny ahitana an'izay tranga izay amin'izao fotoan'izao ary fokontany maro no ahitana an'izay araka nambarana amina Lelira Faralahy hoe olona mitandahatra eny alohan'ny fokontany amin'ny fizarazarana zavatra izay te hanontany hifantoka kely amin'ny eto Antananarivo andriamatoa mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara manoloana an'izany rehetrarehetra zany manao ahoana sy manao ahoana fandraisandraisana teo ihany mikasika ny hoe misy ny fanetsehana amin'ny basy sy ny sisa fa ny fiatrehana an'ity fifidianana ity eto Antananarivo raha resahantsika ao anatin'ny fotoana fohy manao ahoana sy manao ny fiatrehan'ny antokotiko Madagasikara manoloana an'izay zavatra tranga misy zay eo ihany koa ny fitondrana ny antoky eo amin'ny fitondrana izay tsy hamela moramora ny Antananarivo ity ho votsitra eo am-pelantanany manao ahoana mikasika an'izay. Eny raha malala tokoa moa no tena hoe lanjany zany fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra satria eto moa zany no kapitalin'ny Madagasikara. Tsy moramora tokoa ny ady hoatrehana rehefa ireny efa hitantsika reny moa zany ny fanambarana na filazana mihezinezina nataon'ny kandida zay angambany tsy za eto angambany namorona an'izay teny zay fa izy mihitsy ny lazany hoe izy ny kandida-mpanjakana zay zavatra tsy tokony ho hisy zay zavatra zay raha araky ny lalàna fa dia manoloana an'ireny moa zany zay de mijery ihany koa hoe eo ny CENI zay ataoko hoe tompon'andraikitra mahefa eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana dia afaka mijery tsara hoe reny tokoa hoe zavatra tokony ho anaovana fanambarana mpabe maso ny hoe izy ny kandida-mpanjakana izy ny tompon'ny tanàna bon fomba fiady moa zany rehetrarehetra zany eo amin'ny lafiny ara-politika fa tsy atao magaga fa ho anay kosa amin'ny alatin'le fiomanana de hoe io mialohan'ny andatsahany olona vato de hoisy ny fampelezan-kevitra ezaka izay tena hanao ny fampelezan-kevitra araky ny volazako teo fa natomboka zany nandritry ny pré-campagne tamin'ny hoe fampahafantanana ny kandida ny mombamomba azy inona ny vinam-piarahamonina zay hoentina marina fa ny antokotiko Madagasikara de fa nanana ny vinam-piarahamonina noentiny na nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe fifidianana filoham-pirenena satria nanana kandida filoham-pirenena ny antokotiko Madagasikara dia ireny rehetrarehetra reny tsy maintsy misy ny ampahany amin'ilay programanasa na le vinam-piarahamonina noentina tamin'izany fifidianana filoham-pirenena zany firenena anankiray nge fitambatambarana commune fokotany maromaro no manome ny firenena ka zay anjara manandrify ny commune ambonivohitra Antananarivo renivohitra na amin'izay vinam-piarahamonina ny antokotiko Madagasikara zay no tsy maintsy hoenty ny kandida be ny tanàna ny Antananarivo renivohitra amin'ny anarana antokotiko Madagasikara ho tanterahana satria raha ny tokony ho izy dia vinam-piarahamonina rosony antokony ho tanterahany be ny tanàna mpanatanteraka ny be ny tanàna mpanolo-tsaina kosa dia anao an'izay fanororan-tsaina ny be ny tanàna zay fa tsy hoe programa manokana an'ilay be ny tanàna no entiny eo misy ny vinam-piarahamonina ho arosony antoko dia mpanatanteraka sy ny mitarika no ataony be ny tanàna satria rahantsika malala fa zany andraikitry ny be ny tanàna zany de zay faiza mitarika zay fa tsy misy mihitsy fampandrosoana azo reriavana na itopo-teny fantatra ny kandida anankiray na ny be ny tanàna hoe izy rery ihany de vita mpandrosony tanàna fa mialatsiny amin'ny teny vahiny fa raha tsy misy le adhésion populaire ao anatin'izany fampandrosoana ny tanàna zany de zava-pony zany ka zay mino fa ny fananany kandida vina sy faiza manao amin'izay faiza mitarika ny vahoaka mba tena ny ray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny tanàna ionenany zay zay ny zava-dehibe sy nataonay hoe zay ny tombon-dahany ho an'ny kandida zay atolotry ny antokotiko Madagasikara. Irosoany amin'ny fanovana moa sika satria manantena fandresena fanovana sy fanantenana ho an'ny vahoaka Antananarivo fa amaranantsika azy mandeha tokoa ny fotoana araka ny fantatra Cordo de hoe ny emotra ny tarina hatramin'ny 3 Novambra ho avy zao ilay fahafahana maka ordonnance inona ny fanentanana azonao entina ho an'ny mpifidy rehetra manoloana an'izay. Eny nisy fotoana tokoa dia somary niteraka resabe ihany mikasika an'ity hoe fahazahoana maka ordonnance idirana ao anatin'ny lisam-pifidianana iny aloha de tsara azavaina tsara mihitsy hoe le ordonnance ho alainy eto de tsy ordonnance ho entina mifidy fa ordonnance ahafahana misoratra anarana ao anatin'ilay lisam-pifidianana bon iny moa zany zavatra hoe raha ao anatin'ny tena hoe lalàna fototra mifehy an'ilay fifidianana na ny lisam-pifidianana angamba de rahantsika malala fa tena ao anatin'ny vanim-potoana tokoa amin'ny antsina hoe fa gel de liste moa zany amin'izao kanefa tora fanazavana moa ny tao amin'ny CENI mikasika an'le hoe maninona no sokafana indray ny lista dia noho ny hoe mbola fisindry olona maro de maro tsy tafiditra tao anatin'ny lisam-pifidianana nandritry ny reny fanaovana fanavaozana faobe ny lisam-pifidianana reny
fa ny zavatra tena manjavozavo tao anatin'le izy moa zany de hoe zay le fanazavana amin'ny antsiprieny mihitsy ny fahafahan'le olona satria misy miteny hoe io de tsy maintsy lay olona tompon'lay tompotena mihitsy no manatanteraka an'izay satria zay de nametra-panontaniana tokoa hoe mba ho fanampiana ny eo anivon'ny senia dia azo atao ve raha ohatra akazany hoe antoko manana rafitra hatrany amin'ny fotony ka mba hanampy an'ireo olona reo satria raha malala sahirana ny olona amin'izao fotoana izao ka tsy hanana fotoana hoe olanina be hoe andeha ary de na milahatra be any amin'ny tribunal fa saika netretiny hoe raha ohatra moa ka alaina ny listin'ireny olona reny sy mombamomba azy dia mba ny tompona ndraikitra ato anatin'ny antoko no mitondra n'izany lista zany eny anivon'ny fitsarana mba hivoan'le ordonnance fa nanjavozavo ihany moa ny fanazavana atao anatin'izy iny ka raha ohatra moa misy ny fanitarana an'izay indray mbola any amin'le fahatelopolo ny volana novambra araka nyresanao teo de ny faniriana de ingany mba tsy hoe sanatriany vava mba ho fanomezana tombon-dany manokana ho any antoko na kandida zatsy na roly izy fa tena ao anatin'le tanjona tanteraka hoe mba hamaro anisan'ireo olona voasoratra anarana ao anatin'le fifidianana ka mba tsy averozoan'ireo olona tokony afaka handray anjara amin'izany fifidianana zany. Mankasitraka anao Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara tamin'izay fanazavana be dia be nentinao tato anatin'ny fandaharana Sahila Soa izay dia mametraka mandram-piona ho anao indray zay miravavy. Pero matompoko. Tonga soa ato amin'ny tapany faharoa ato anaty fandarana indray isika araky ny fanampanantenana dia anankiroa ny vahintsika amin'ity alina ity Clémence Rarinirina iresaka ny vaovao malaza isika ary dia ampifaliana no andraisana indray ny ada vahiny ato anaty Sahila Soa. Ya de mbako manana moa ny fiarabana sy firarointso rehetra nentinareo teo am-piantoana ary dia faly ny miaraba ny vahoaka mpanaraka ny tsy tapaka nyity fantarana ity ary dia miaraba nareo. Ya ireo resabe moa zany sy ny vaovao malaza ny resantsika tao anatin'ny tapany faharoa namana iada de avy hatrany de tia hiresaka aminao ny amin'ny hoe be dia be ny resaka inina hely any anatin'ny tapajotra ny anatin'ny vaovao maro samihafa any misy ny milaza hoe tima ihany ny TGV lazaina fa hoe antoko mifamelona ireo manahoana ny mety fandraisanao an'ireny fanehoan-kevitry ny olona mikasika an'izay. Ny marina ny fanaovana politika eto Madagasikara na ny fanaovana politika rehetrarehetra dia tsy misy afa-tsiray ihany na ianao tanaka avy na tanaka havanana zany fa tsisy an'izany hoe tanana ampovoany zany fa raha vao zany dia sampona izay zany le izy na ianao miaraka amin'ny fitondrana na ianao tsy miaraka amin'ny fitondrana fa ny fisian'ireo olona milaza eo ampovoan'ireo zay anisan'ny teneniko hoe sampona dia ireo no manely vaovao zany sy manaratsy an'lay fiara fanaovana politika lazaina fa miaraka ny avy sy havanana satria raha tsy zay dia tsisy toerana ho azy ka izay le fanaovana an'izay le hoe tsy momany ato tsy momany aroa zay izay no manaratsy zavatra ary ireo dia mieritreritra ny indépendant reo azadino fa tena tsy mbo miankin-doha na amin'inona na amin'inona fa dia lobe sy saim-patany fotsiny no ataony. Manoloana an'izay indrindra anisan'ny nisy kandida anankiray ada nilaza hoe hanomboka ity mifampelezan-kevitra alao atao lalao madio sy ny sisa alao hatsahatra ny fifanenjehana sy ny tahaka izany ny zavatra magaga nefa dia ity kandida ity ihany no anisan'ny voy an'izany voalohany vao nresantsika teo ny amin'ny hoe aizahay ilay feo fahatelo ny team TGV iray ihany sy ny sisa hitondra fomba fanaovana politika vaovao ahoana ny fahitanao andreny? Le izy tena le fanaovana politika tsy izay mahitsiny tsy misy an'izany hoe feo fahatelo hoe ampovoany zao na ianao avy na ianao havanana tsy misy afa-tsy zay de mitondra fanaovana politika hafahafa sampony ianao zany raha milaza ianao fa hoe izahay sady tsy avy no havanana anifany ianao politika zay de eo le fitondrany an'le fanaratsiana rehetrarehetra fa zany reny de mitodika any amin'ny vahoaka reny zavatra rehetrarehetra tenen'ireny olona reny reny tena tsy manana an'izany atao hoe vinam-piarahamonina entina nasaofana ny fiarahamonina zany zay no mahatonga anazy no eritreretiny de hoe ny fanaratsiana ny mpifaninana aminy no hitiavany vahoaka azy zay manko no manahirana am'le izy anefany izy rehefa tena jerenao ilay fanaratsiana no tena ananany fa ilay vinam-piarahamonina ho entiny eo am'ilay fanaovana politika tsy manana mihitsy izy satria zay ma-indépendance tsy manana vina politika. Resaka zareo hoe pratique politika vaovao nouvelle pratique politika ka izay tsy resaka hoe nouvelle pratique politika ho zany fa tena pratika sampona mihitsiny zany io tsisy an'izany mandehany ianao eny amin'ny arabe fa raha mandeha eny amin'ny arabe ianao na ianao amin'ny trottoir à gauche ny mandeha na ianao amin'ny trottoir à droite fa mandehany ange ianao ampovoany
de izay reo ampovoany reo de tsy za tena am tena tsy mitondra fanaovana politika zany ary ny mpanao politika no mitondra ny fanaovana politika eto fa ianao raha tsy mpanao politika no tonga hoe hitondra fanaovana politika vaovao de inona ny fanaovana politika vaovao entinao eo ianao ohatra hoe asa hafa mihitsy zany nataonao de lasa itendraino andeha hanatsara ny fanaovana politika tsy za mahita hoe tsy zany fa ireo ny tena tsy manana mihitsy fanaovana politika amin'io tsy fananana an'izany projet de société zany ny indépendant de zao lainga sy fa tena ataoko hoe mamandalitra fotsiny milaza hoe ny vahoaka ao arina ny vahoaka ao arina tsy miankina am'zany izy zay ma tsy miankina azy tsy manan'olona zany izy zay tsy miankina raha miankina am'ireo olo reo izy raha ohatra ka manan'olona izy ao de fa tsy manana fikambanana izy tsy manana ininina izy tsy manana fifanarahana izy am'ireo olona zay lazainy fa miaraka amindreo tsy misy zavatra mamatotra azy zay ny mahatonga azy hoe indépendant malalaka tanteraka izy ary amin'ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra izy na ny feoan'ny fieritseretany azy tsy mamatotra azy tsy miankina amin'ininina mihitsy izy fa tonga de zay saim-patany fotsiny no ataony zay hitsy ny vava ny teneniny tsy magaga izy ndraindray raha miteniteny fahatany fotsiny amin'ny hoe resaka hoe candidat-mpifaninana aminy satria zay izy tsy manana ininina mamatotra azy eo amin'ny fiainana zay ma indépendant azy ary io tena ratsy be io tena potika ny firenena amin'io tika nefa ny ata zavatra hita de tena zay mihitsy izy ary fanaratsiana ny timma ny tena ohatrany hoe imasona ao anatin'izay le resaka hoe fanaratsiana resantsika zay isan'izany zao ny resahana de hoe efa tsy tokony ho etsony zany ny tokotiko Madagasikara zany efa mila hovaina zay manko le izy satria izy indépendant ny antoko politika ny olona nge fampolo taona andropolo taona telopolo taona ny teo e izy zao vao mieritseritsy ny anao politika de tsy manan'olona izy tsy mahita olona ifikirana izy ny olona tena misehatra amin'ny politika efa misehatra any amin'ny antoko politika rehetrarehetra izy nefa mieritreritra fa tena manany heviny manokana fa ny am-pandrina de io no eritseretiny hoe hitondrany an'le izy de izay zavatra zay no mahatonga azy hoe miteny an'izany hoe tokony efa ikatony na tokony efa foana tsy izany mahitsy ny antoko politika de mitoetra foana ny fikambanana mitoetra foana na maty aza le olona mitondra anazy ohatra hoe ny dadabe Ratsiraka zao maty ny arima eo foana mitohy foana satria manana vinam-piarahamonina lay fikambanana manana rafitra lay fikambanana manana ny fifamatorana rehetrarehetra lay fikambanana de izay no mahatonga an'le izy tsisy afaka manao zay saim-patany eo anatin'le fikambanana fa misy rafitra mazava ao fa ny indépendant zay manahirana aminy izy reringe no miteny izay tiany teneniny eo de zay miresaka an'izay ihany tsika iada misy moa zany misoratena milaza ho feo fahatelo atao anatin'ity tsy miandany aty tsy miandany aroa zay tsy misy ho ianao teo fa pratika politika sampona misy indray no misoratena hoe candidat mpanjakana miteny ny lokony sy ny sisa ary ny tena raharaha ny resaka vinanasa sy vinam-piarahamonina isika fa ireto ity candidat anankiray resaka ity indray de zao hoe mampanantena fatratra ny hoe famoronana asa mahavelona sy asa maharitra ho an'ny olona mampanantena fa havita andony karaman'ireo mpampianatra frama mandeha koa resaka hoe branchement ny fampidiran-jiro sy ny sisa ahoana fahitanao andreny satria mantsy miresaka fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra sika misy ihany hoe reto sy reto ny asa sy andraikitra zany so de ampanantenaina kintana sy volana indray le mponina Antananarivo de mivily arak'izay le safidy tsy mahagaga raha misy candidat miteny an'izany satria le candidat tsy niomana tanatina antoko nandritry ny fotoana maharitra ny antoko politika de misy fitaizana misy ny l'éducation citoyenne sy ny fa akoatran'izay mifampitaizana eo mifampianatra de fampianarinao zany hoe izao ny fomba fitantanana ny tanàna zao ny fomba fiasan'ny député zao ny fomba fiasanao raha sénateur anao zao ny fomba fiasanao raha ministre anao misy fampianarana an'izany eo de le olona io zany tokony ho candidat mera io na be ny tanàna io de efa olona vahofa natao anatin'ny antoko hoe zao ny fahefana sy andraikitra sy adidy zakainy ny zakainao rehefa be ny tanàna ianao fa tsy io teneniko anareo io le teneniko tamin'ny farany iny hoe samy hafa ingeo any andraikitry ny préfet de police sy ny be ny tanàna na samy mitantana tanàna Antananarivo azy izy de ampianarina an'le olona ao anatin'ny antoko zany donc ny antoko efa ela zay tsy mahampety an'le hoe indépendant na le hoe olona voaingana efa ela ny nampianarana azy misy zavatra be de be ampianarina ary tsy magaga nge mahatonga andreny hoe misy mera migadra noho ny famoam-bola satria tsy niofana izy tsy ny tao anatin'lay maantoko politika fa ny antoko politika de manana rafitra mazava manana vinam-piarahamonina mazava manana fifampitaizana mazava manana fampianarana mazava ahafantarana lay olona ny tena didy manandraikiny ao anatin'lay be ny tanàna zany ka misy olona sasany be ny tanàna
tanàna izy de tsy asany be ny tanàna kory ny eritreretinao atao fa ny asan'ny filohan'ny repoblika mihitsy ny eritreretinao ataony rehefa be ny tanàna izy tsy zay le izy fa ny asan'ny be ny tanàna de voafaritra mazava tsara dia tokony izay le izy ka mety am'ireny olo ireny miverina ao anaty antoko politika mianatra sy miofana ao anatiny zay sy ny namana lelira farala mo sanganena ihany mampanolotsaina ny tanàna satria mahita le ato vilan'ny commune urbaine Antananarivo izay miravavy mahafantatra tsara manahoana sy manahoana ny fidiram-bola ao anatin'izany commune urbaine Antananarivo zany sy ny toe-bola ao anatiny am'izao tsika miteny zao mbola maro be ireo fournisseur tsy voaloha ny volany etsy andany hitantsika foana isam-bolana ny mpiasan'ny SMA zao tena tsy voaloha karama zara fa tsy potipotika raha ny andraisan'ny karama sy ny sisa de gagy ianao maheno an'ireny fampahafantarana maro samihafa mampanantena volana maketana moa zany namana lelia rombako mantana zay ataona candidat sasany ao anatin'izay iresaka kely mikasika ny candidat atolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana mba tsy hitenenana le candidat mpanjakana namana iada zao indray mantsy nyresan'ireo mpanaradia azy hoe tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondrana zay vao afaka mampandroso ary izay no ezana voizina zany ao anatin'izao pré-campagne moa zany zao tsika amin'izao fotoana izao manahoana indray kosa ny fanehoan-kevitra azony iada entina mikasika an'izay tena diso be zany le filazana hoe tsy maintsy miaraka tsy maintsy candidat mpanjakana vao afaka hampandroso ny tanàna diso be zany satria efa no amarininy zany tamin'ny fitondrana mera teo aloha zay avy amin'ny fitondrana 100 tsy nandrosina kaiza Antananarivo fa vao maika ary ny apotika mety tsy fanarana teo amin'ny samby-zareo mpitondra fanjakana ve zany fanjavanisy aloha de izay maro ireo commune koa zay ny fitondram-panjakana nametraka le mera nandritra ny fotoana iny potika tanteraka mihitsiny ny fitondrana ny tanàna Antananarivo zany tsy ankinina fotsiny am'izany fa misy mipetraka tsara mihitsy ary tsika ny safidin'izany atao hoe fitsinjaram-pahefana ny décentralisation zany efa manana ny fahefany manokana ny be ny tanàna manana ny adidy manandraiky ny manokana izy raha be ny tanàna ny omana amin'ny projet de société nananany ka ny omana sy efa ny vonona tsara tsy sarotra ho azy ny mitady vola sy mampandroso ny tanàna Antananarivo fa no ireny olo ireny tsy niofana tam'izany de lasa fandanindaniana foana lasany amin'ny inona to izy teo ny fanambatambazana no betsaka no ny tena asa ka le asa fanambatambazana no voalovola fa ny asa teny ilain'ny commune lasa trosa de lasa trosa de mibabitrosa be le commune ankehitriny satria izay ny antony tsy voalo mihitsiny akoatran'izay le tsy fahaiza mitantana fananganana société eritsiny ihany satria mieritreritra fa ny fahaizana ny tantana ny société any dada sy mama no entina ao anatin'lay commune Antananarivo renivohitra ananganana société gauche à droite de avy eo entina ohatran'izay tsy izay ny fitanana ny tanàna zany fa ny fitantanana tanàna zany tena purement politique ary politique économique ny miasa ao fa tsy resaka anna ohatrany any amin'ny société rehetrarehetra reny hoe hitady tombony no aleo tsy izay mahitsiny service public io zany hoe mataona zay mahafapoan'ilay olona fa voalohany ho ara-dalàna daholo kosa ny volan'ireo prestataire rehetrarehetra zay moa le araka le teninao teo hoe tena mila famolavolana mieloha mihitsy tao anivony antoko izay nanolotra azy ireny candidat mirotsaka ireny satria refesin'ny olona tokoa amin'ny alalan'ny faneho-kevitra samihafa hoe hatraiza ny fetra ny tena olana ane ada de zao hoe lay antoko politika manolotra mihitsy ny mety tsy manana an'ilay zavatra atolotra ifehezana n'le olona ao anatiny satria na ny fampitantananao ara goragora ndray ohatra aminao tsy hiala amin'le resaka olon'ny fitondrana sy ny sisa ihany samy volomboasary ny lokon'ireo fa misy hoe upara misy hoe mapara raha resaka zao tsika ao anatin'izany upara zany eny ny mpanolotsaina niaraka taminay teo aloha tsy nirotsaka tamin'ny alalan'izany izy raha ny marina zany izy aiza le rafitra upara sy mapara tokony nanampy ny candidat zay PDS teo aloha atolotry ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao izy zay le tenenike le ao anatin'le izy mihitsy azany tsy mirafitra ka inona moa no fitezana sy fanabeazana afaka atao ao anatin'izay sady manararoatra manontany ianao ihany le fitondrana misy amin'izao fotoana zao tsy référence mihitsy amin'ny fanaovana politika satria io tsy tena na de efa nitondra izy mbola tsy niomana de lasa tsy référence mihitsy andreo tsy nanana fanomanana ny mpikambanao aminy mpikambanao aminy mizariny aminy hoe tongavinareo ty fa hozaraina tosika faneno tongavinareo ty fa mena vatitsindro tongavinareo ty fa mena jiorina koa tongavinareo lasa nyzarina an'izany fotsiny fizarana gatao eny metatra zarinao am'izany le olona tsy izany nge le fanazaranao anatin'ny parti politika resahana fa fampianarana hoe zao no adidinao raha ohatra ianao lasa mery ary ny firotsahana be ny tanàna zany tsy olona ray nge no atolotra am'izany fa ekipa ray manontolo
olona efa niarany miasa sy nianina dia izay no mahatonga an'io hoe le ekipa ray manontolo ao anatin'ilay antoko politika anankiray mandrotsaka ny lehibe ny tanàna de maka fikambanana na antoko hafa izy miaraka aminy am'le conseiller mba isiny le fizarazarany hevitra zany ahatonga an'le izy hoe tsy hoe pensée tokana hoe lala tokana anao le fa mba misy koa nyreto efa mpanampy reto zany zay no mahatonga an'io hoe any am'le groupement an'le conseiller zany misy karazan'olona fa ao am'le fanolorana ny lehibe ny tanàna efa ekipa anankiray efa niaraka nianatra niofana am'lay fitatanana an'le tanàna ary efa manana n'lay vina erahana mitantana hatry ny ela zany de tsy anina ary tsy miteniteny fotsiny hoe miteniteny foana fotsiny hoe tapoany hoe voalankely tetsy de mivadika atsindray no be ny tanàna de tenitenena daholo de ny marary ny vahoaka fotsiny lazainy fa ho sitraniny ohatr'izay fotsiny tenenireny candidat reny jereny le marary ny vahoaka de nanina io tapaka ny jiro ataonay tsy atapaka an'io tsisy ny rano ataonay zay abetsaka ny rano tsy zany nge ny asan'ny be ny tanàna fa ny asan'ny be ny tanàna tena misy zavatra hoentina mihitsy ary zay ny tokony hojeren'ny vahoaka mandritra ny fampielezan-kevitra hoe manana an'izay ve ilay candidat manana an'izay ekipa hiaraka amin'izay ve izy manana an'izay hevitra entiny zay izy arahany amin'ny ekipany ary ianao vao mihaino azy de mahatsapa fa mahavaolona zany hevitra zany fa tsy hoe fampanantenany zany atao zany ny fanentanana moa iteny fampielezan-kevitra ianao namana hiada dia ny hoe tsika olo-pirenena dia tokony mahay mifily anankiray fa mahay miainy ihany koa anareo candidat maro samihafa izay mifanerasera sy mitafa amintsika mandritra an'izany feim-potoana sy vanim-potoana izany mankasitraka anao hiady nitondra an'izay fanehoan-kevitra izay androany ianao aloha dia mampanao politika no nivahiny anana totarata sahilasao amin'ny talata indray mety amin'ny manam-pahaizana manokana mikasika fifitiana fa misaotra foana hiadany amin'ny famalina ny fanasana de manao veloma finaritra ny mpiaino sy manao veloma finaritra nyreo tompoko tapany fahatelo sady farany amin'ny fandarana sahila zao misaotra anareo hatrany tsy misaraka aminay anatin'ity fandarana ity iresaka sika eto mikasika ny CEA sy ny tontolony ka ny safidina amin'ny rahavavy ny resaka aminareo mikasika ny CMH na ny fehezam-pitsipika mifeny fikolom-pahasalamana izy zay na manalilira faralahy code municipal d'hygiène ny tena ahafantarana azy amin'ny teny frantsay izy io dia amin'izay hoe fehezam-pitsipika izay dia ahitana ireo fitsipika maro samihafa izay entina andrindrana andaminana anasaziana ihany koa anizay mety ho fandikan-dalàna indrindrindrindra n'ireo olana sy disadisa misy eny amin'ny fiarahamonina izay matetika namana lili mitranga ary hitaraina ny mponina any anatin'ny fiarahamonina sy any anatin'ny fokotahany maro samihafa eto aloha dia resahana hoe le CMH tsara ilaina le CMH ny zavatra misy fotsiny tao anatin'izay mandat-tsika izay dia hoe nokitiana na no avozana mpitantana teo aloha zany ny be ny tanàna teo aloha niaraka tamin'ny ekipa ny CMH io tsaroko ny teniny DAG teo aloha izay sekretera jeneraly moa izy ankehitriny nanazava mihitsy hoe rehefa misy fikitiana ny resaka arabola no tokony ampandalovina eto amin'ny conseil municipal ny zavatra anankiray io CMH io zao dia tena hoe ohatra mivaingana ao anatin'izay hoe nisy ny fikitiana n'ireo sazy indrindrindrindra mikasika an'izay resaka CMH zay ary nisy koa ny fampidirana fanasaziana vaovao resantsika eo rehefa aveo kanefa dia tsy nampandalovana teo amin'ny conseil municipal izany dia izay moa zany le hoe BDP le fantika an-dalàna nataony mpitantana teo aloha mikasika an'izay ary ohatrany hoe tompotrano iony ihany izay mpanolontsaina ny tanàna tao anatin'izay mandat izay rehefa mahita n'ireny fantika an-dalàna maro samihafa nataony mpitantana teo aloha ireny tsy voasambany moa no mitrangy reny zavatra ireny Clémence Sararnirina satria ny zava-misy anie dia zay foana ho le hoe natao filan-kevitry ny tanàna pasoara andalova-potsiny ilay filan-kevitra satria maro be ny fanapahan-kevitra santionana n'iny CMH iny fa miteny anareo hoe anisana be resaka ny ohatra ny alika amin'ny vovo andoavana 10,000 ariary raha ho miresaka CMH tsika zay ny zavatra tsaroan'ny olona voalohany dia tsara ho tsipiana satria tsika candidat mpanolontsaina amin'izao fotoan'izao Clémence Sararnirina fa reny zany dia ao anatin'ilay tenenina hoe fanapahan-kevitra avy dia aroso amin'ilay fiteny tikany tsy tikany reny zavatra reny le atao hoe décision unilatérale raha zay no azo ilazana azy raha ny rafitra dia tokony mandalo avokoa tokoa eo anivon'ny filan-kevitra ny zavatra rehetra indrindra raha mahakasika vola tamin'ireny to 10,000 ariary no aloha raha misy zay hoe asa ho tapenana amin'inona zany no vavali alika mivovo matsikaiky kely ihany eny ampanidinana eny na izany naty zany BDP ary anisany efa nampiakarako feo tao amin'ny filan-kevitra ty hoe ianareo efa vita ilay zavatra vao mody mandalo mampahafantatra milaza BDP ne nandalo zao resaka miresaka an'izany ihany tsika fa efa nisy an'ireny bus classe reny ka zavatra efa vita reny vao
tonga teo anivontsika filan-kevitra Clémence Rarinirina tsaroko tsara nisy an'ireny VTC reny tehiteny zany hoe efa fanao sy fiaina mahazatra natao ny mpitantana ny tanàna Antananarivo teo aloha izay anafarako ny mpifidy mafy hijery tsara izay olona tokony hitondra ny tanàna ny zavatra toy ireny satria amiko dia tsy misy ilaivana an'ilay filan-kevitra ngeza fa izay tiana atao ny atao ary izay no tena rarabe satria ny filan-kevitra no heveriko hoe tena solo-tena akaiky ny vahoaka indrindra ao anatin'izany fitantanana izany ny filan-kevitra ny mpanolotsaina no mahatakatra ny hoe hatreto mizaka n'ilay mponina sy tsy zakan'ny mponina ka indrindra raha vao resaka vola dia tokony mandalo eo anivon'ny filan-kevitra fa ny rahantsika nahita ireny hoe raha vao commune miresaka dia vola foana ny hetra taiza tamin'ny tany misy hetra hatrany miakatra hatramin'ny 4,900 raha tsy tampitantana teo Clémence Rarinirina ka aloha tsy hodiana tsy resahany izany zavatra any ao anatin'izao fotoana mamompofona fampelezan-kevitra hanokafaka efatrandro izao. Ny teny moa ny candidat Ravalomanana Tojo hoe hitondra fanovana ary dia afaka matoky isika fa dia isan'ny fanovana tsy maintsy mapetraka mihitsy izay fiaraha-miasa akaiky fanajana lalàna ihany koa moa izany na manalilira faralahy hoe tsy miasa irery ny ben'ny tanàna fa tsy maintsy eo ny filan-kevitra munisipaly miara-miasa aminy ao anatin'izany fitantanana ny tanàna izany fa miresaka ny CMH moa izany dia eto izahay tsy hoe mitsikera fotsiny ihany fa raha toka ny heno anay mpanolotsaina tamin'izany fotoana izao ny mpitantana dia ny zavatra sosikevitra narosinay foana dia hoe avereno diniana eto amin'ny conseil municipal ilay izy iverenantsika resahana ilay hoe ohatrinona ilay vola ny vinavinaina ho apetraka amin'ny alalan'ny sazy dia eo ihany koa ilay karazana tenenao tao izany alika mivovoa inona avy ireo nieritreretina hanasaziana mba hirahantsika io moa na tsika malagasy ary nefa miteny an'izany hoe hevitry ny maro matakadavitra dia mba ao anatiny ilay ady hevitra no hivoahany hoe andao tokoa ary ity no atao fa ity no zakany rehetra ary ao anatin'izany ihany koa dia raha ny tokony ho izy dia tokony natsiona koa ireo lehibe ny fokotany avy amin'ny fokotany 2,7 mba tsy hoe fanapaha-kevitry ny avy eo anivon'ny conseil municipal ireny koa satria aza tonoina fa raha CMH izany any ny anivon'ny fokotany tena isany andeha ampiatra sy hijery ny fampiarana an'izany moa izany satria olana disadisa ny anivon'ny fokotany ny tena voarakitra ao anatin'izany CMH izany raha tsy resaka tsika mety hoe tabataba amin'ny alina ny disadisa mpiara-monina mety hoe feno ny WC-ny sasany dia miparitaka ny tokotanin'ny sasany na hoe manary rano malota ny tokotanin'ny sasany ny piray vodi-ridrina sy ny sisa fandaminana amin'ny alalan'ny CMH no andaminana an'izany ary tsy maintsy iarahana ao anatin'izany miaraka amin'ny eny fotony dia tsy iza fa ny fokotany izany isan'ny sosikevitra no resahana tamin'izany fotoana tsy nisy ny eny fa dia ilay letrezana trano no natao inona no akony inona ny vokatr'izay tsy napiatra tsy afaka napiarina nandany napiatra an'izany tena anivon'ny fokotany ary nisy fotoana na manalilira faralahy tafaresaka tamin'ny ase fokotany satria dia nafisenana hoe nahariary lela-basy be nisy an'ilay CMH izany tena anivon'ny fokotany anankiray teto Antananarivo renivohitra dia nanontany moa izany ny tena hoe dia ahoana izany izao fampiaranareo ny dia hoe ndrendrendrendre izay lasa hidiran'ny problème amin'io teraka olana ao anay io ahoana ny hitakina vola be amin'ny olona amin'io dia izay ilay hoe ilaina an'izay fikaonan-doha fifampiresahana eo amin'ireo rafitra ao anatin'izany tanàna Antananarivo izany. Raha mijery an'ilay rafitra moa tsika Clémence Rarinirina everena kely ilay rafitra hoe mpanatanteraka sy ny mpanolotsaina eo anivon'izany fitantanana ny tanàna izany dia raha misy ny tena antoko ny fahombiazana indrindra dia ny fangaraharaana ary izany mahatonga anay hoe tena mahazo toky ary velom-panantenana ny amin'ny fiarahanay miravavilisitra manokana amin'ny candidat Tojo Ravalomanana satria aty am-piandohana dia fahita sady ilay fiaraha-mientana fiarahana miaino inona avy ny sehatra mila jerena ny hevitr-iza no raisina izany zavatra any tsy nisy tao anatin'ny fotoana na mpanolotsaina anay tamin'iny feptom-piasana teo aloha iny ka somary resaka kely an'ity Clémence sady amaranako azy ihany moa satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana hoe resaka hetra isika fa raha ny fantatra izany dia no alavaina ilay fotoana ahafahana mandoa ny hetra amin'izao fotoana izao hetra trano no tiako resahany eto tsy hany ny olako za manokana dia averiko foana ihany hoe zava-dehibe ny hirotsahan'ny vola ao amin'ny commune ahafahana manasoa an'ity tanàna Antananarivo sy mimponina Antananarivo ity fa iverenako ilay resaka mangarahara hoe fanontaniana no apetrako Clémence Rarinirina hoe hitarina raha io ilay fotoana ny dikan'ilay mitatra mantsy izany dia izao hitombo ny vola hirotsaka amin'ny alalany izany FPB izany na ny hetra aloha amin'ny trano dia hoy aminao hoe ilay vola ve
raha fangararana resantsika tena mirotsaka manontolo eny anivon'ny commune tokoa eny anivon'ny trésor zany ahafahana manao ny asa sa mbola misy an'ilay isan-jato ihany zay mirotsaka ny amin'ny SMGD zay mivily makatsy makaroka mampiena an'ilay vola miditra sa makaiza sy manahoana ilay tena fangararahan'ilay circuit an'ilay zavatra rehetra mihitsy no tsy misy ary tokony tsy ho gaga ianareo raha zahay aza mpanolotsaina mametraka an'izany fanontaniana zany fa be dia be na dia tsy lafiny ara-bola ihany zavatra tsy mangarara sy tsy fantatra hatreto roa zao raha ny sisondresaka reko fotsiny hatreto mbola tsy misy ny PDS lefitra Clémence Rarinirina ary raha ny reko aza dia mety tsy hisy tsony mihitsy io mandra-patonga izay be ny tanàna vaovao zany rehetrarehetra zany mpanolotsaina tokony ho voalohany andrandrana ke ka tokony tsy hanafenana losola fa dia indrisy fa tsy misy izay mangarara izay Clémence Rarinirina. Ary miresaka n'izay resaboly izay ianao ary amafisiko sy tsindriko tsara mihitsy na manalilira faralahy fa fanontaniana no apetraka eto fanontaniana amin'ny anaran'ny vahoaka Antananarivo izay mitaky milana zany mangarahara zany hoe misy tokoa mantsy ilay fifanarahana ny rana tamin'ny orinasa SMGD izay milaza fa hoe ny 300 isan-jato ny vola miditra ao amin'ny commune dia alefa makany amin'izany orinasa izany ary ity dia lakotseny aloha amin'ny teny anazy hoe tompoko lara manambitana tena ny teny mihitsy hoe tsy mety io convention io tsy mety io fifanarahana io satria tsy mety anatina fifanarahana ny point zay le izy ary izy moa tamin'ny fahavelony dia tena naniry ny iverenana zany teo anivon'ny conseil municipal fa indrisy moa zany zay fandaran'Andriamanitra fa tiana ho tenenina ao anatin'izay dia hoe fanontaniana tena tsara fipetraka napetraka namana lira faralahy teo hoe tokony ilaina le fanazavany avy amin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo asa iza zao no miassurer ny intérim ao mba hazavao amin'le mponina zay mantsy le hoe tamberina ndraikitra sy redevabilité hoe nandovo etra ianareo napalahelo moa teo lasa nikorotana be satria menimenina ny olona dia ampiasaina amin'iny le etra ohatrinona marina ny voaray tamin'izany etra trano zany ilaina izay mangarahara izay ao anatin'izay fa eto Ampamarana angamba namana le hira faralahy dia niteny ianao teo hoe velom-boly miaraka amin'ny candidat Ravalomanana Totsy fa dia misy tokoa moa ny fiarahana amin'ny bazy amin'izao fotoan'izao androany niarahana tamin'ny 6e rapitso miaraka amin'ny 5e indray namana le hira faralahy fa ao anatin'izany kabary izay ataony Ravalomanana Totsy zany dia isan'ny namafisina antitra teriny foana ilay hoe esolontsika amin'ny varavarana tsy hisy ny elanelana eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny olom-pirenena eto Antananarivo renivohitra zany tena mahavelom-bola ary antenaiko sy inoko fa raha zany tokoa ny tanteraka tena mahazo matoky sika mponina Antananarivo fa tena hoe ben'ny tanàna afaka hitaraina afaka hiresahana afaka ifampiresahana ny olana maro samihafa ary hitondra ny vahaolana hitondra ny fanofanao antsika izany ben'ny tanàna izany. Ankasitrahana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ao anatin'ny fampahafantarana moa isika dia amafisina ihany hoe izahay Miravavy dia anisan'ny candidat mpanolotsaina amin'ny iray lisitra amin'ny candidat Ravalomanana Tojo mitondra ny larana faha-efatra hatrio ihany koa nanakatona antsika ny fiarahana raha sitrapon'Andriamanitra talata isika miaona eto indray veloma tompoko.